fanaterana ny fiarabana anareo fiangonana amin'ny krismasy zao ry havana. Donc esokavatsika ny firanantsika FFPM misy hiro ohatrany tsy dia fanoantsika nefa ny tena volamena ny tony firana fa enimpolo, firana fa enimpolo. Dia jereo le andalany fatelo farany, io ny firarin-tsoa ho anareo ry havana. Ilay andalany fatelo farany amin'ny andiny faefatra manao hoe fa any ny noely hitohy tsy ho tapitra enga ka ho ao. Firariana ho atsika fiangonana ry havana ao dia hoe ny fiainantsika dia ho noely hitohy tsy ho tapitra, ho noely hitohy tsy ho tapitra. Anio 25 décembre angeny noely, raha pitso dia efa hoe 26 efa apitso noely, efa mety ho lafy, efa lefy ny fifaliany noely, fa ho noely hitohy tsy ho tapitra ny fiainantsika ry havana. Ary ndeha hoe vakitsika nge le tonohiro io anazavan'izany sady efa fitarian-dalana ihany fampidirana amin'ny toriteny ry havanao. Le hira fainimpolo manomboka amin'ny andiny voalohany, irahantsika mamaky mafy, irahantsika mamaky milamina sady manohy louange teo mampiditra amin'ny toritena. Efaly ny fanahiky fa tonga ilay malalako dia Jesosy tonga zaza ka mety ho mpamonjika na dia tsy mendrika aza izaho. Ry Jesosy io raiso anao, ry Jesosy zaza kely io iriko mafy anao, avia rery zaza ny foko itoeranao na dia ratsy aza ka tsy mba mendrika anao. Ry Jesosy io endreny fitiavanao, ry ray namoy ny zanakao, izahay izay fahavalo ka ivesaran-keloka, avelanao ivalo ka hiditra ao an-danitra enga ka ho ao. Endreny fifaliana tsy tratry ny fisainana, ataon'ireo anjely manerana ny lanitra, fa any ny noely hitohy tsy ho tapitra enga ka ho ao. Ho noely hitohy tsy ho tapitra amin'ny fiainanao, tieniny aty an-tany ary hitohy any an-danitra ry havanao. Zany no afatra ho anao. Dia raha jerentsika ny perikôpantsika ao amin'ny Lioka toko faharoa, Lioka toko faharoa. Efa natao tamin'ny 10 minitra tao fa tohizantsika moa tsy aro voalaza daholo ny zavatra rehetra ao anatin'ny 10 minitra. Lioka toko faharoa ny andininy fa 1:12. Lioka toko faharoa ny andininy fa 1:12. Rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Akambana amin'ny Efesianina toko faharoa, akambana amin'ny Efesianina toko faharoa ka ny andininy fa 13, ny andininy fa 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa napanakaiken'ny rahan'i Kristy. Amen. Ny firariana ary votoatin'ny toriteny ry havanao ho antsika dia hoe ho noely hitohy tsy ho tapitra fiainanao isan'andro isan'andro. Ary misy fahamarinana telo ry havana omen'ny tombo antsika atratrarana izany hoe tanjona noely hitohy tsy ho tapitra. Voalohany meteza ho mpakalaza any Kristy ianao, meteza ho mpakalaza any Kristy ianao. Ny fahamarinana faharoa dia hoe meteza ho mpamafy fakasitrahana ianao, meteza ho mpamafy fakasitrahana ianao. Ary fahatelo farany meteza ho mpankatoa faingana ianao.
dia ho noely hitohy tsy ho tapitra dieniny ety ary atrary ny fiainana. Fahamarinana voalohany dia hoe meteza ho mpakalaza any Kristy ianao. Oly andiny ny fahafolo teo hoe fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Mampatsiahy ny fampianarana sekolelady lehibe. Lioka sy matiorery rehefa nanoratra izy taty aoriana somary elaela, zany hoe taona 520 zany, satria izy taorianan'ny Marka sy Jaona nanoratra dia manasongadina, zany hoe fahaterahan'i Kristy zany. Fa raha ny soratry Paoly ohatra dia milaza ny apôstôly Paoly hoe ny votoatin'ny finoantsika dia Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ary raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia foana finoantsika, foana ny toriteny. Zany no votoatin'ny filazantsara. Fa arakaraka nandrosoa ny fotoana ka niesan'ny fanahy masina tao amin'ny fiangonana sy tao amin'ny mpanompony dia tonga saina ny fiangonana hoe zava-dehibe ny fahafatesan'i Kristy, harahany amin'ny fitsanganany tena maty, harahany fampiakarana azy tany an-danitra, fa ara-potokevitra zava-dehibe koa. Zava-dehibe koa ny ilazana hoe io mpamonjy io nanana andro nanana zay naterahana. Ary zany no hitantsika eto, zany no hitantsika eto anio ry havana hoe fahaterahan'i Jesosy. Ary avy hatrany dia apetraka hoe mpamonjy no teraka ho anareo. Mpamonjy no teraka ho anareo. Mba tsy isiny ny hevidiso. Le hevidiso manko dia zao, satria hoe zazakely niteraka dia lasa nanjaro fetin'ny ankizy le krismasy. Eny fetin'ny ankizy izy, fa tsy zany ihany, fa lasa fetin'ny ankizy ny krismasy dia noforonony zany hoe dadabe Noely izany. Mandiso hevitra zany le havana, mandiso hevitra. Tsisy eo amin'ny baiboly zany hoe dadabe Noely zany. Ary satria koa hoe fetin'ny Jesosy, fetin'ny ankizy dia Jesosy teraka zazakely, teraka tao am-pihinanam-bilona, dia raikitra fiantsoanan'i Jesosy hoe petit Jésus. Ry havanao, tsy fetin'ny dadabe Noely, tsy dadabe Noely miteraka, tsy petit Jésus niteraka, fa mpamonjy no teraka ho anareo ny soratra masina. Mpamonjy no ankalazaina amin'izao 25 Desambra zao. Zay ny fampatsiahivana voalohany ry havana. Dia ny faharoa hoe raha hoe fotokevitra natonga fiangonana anendry daty ny fahaterahana, ary tsisy daty eo amin'ny baiboly. Tsy miexiste hoe 25 Desambra ao amin'ny baiboly ry havana. Fa ny empereur Romane, raha ara-tantara zany, ny empereur Constantin, eo zany tsy mitovy loatra ny filazan'ny mpandinika, fa hoe ny empereur Constantin tamin'ny taona 330 na 336 no nanapa-kevitra hoe ny fiangonana dia ankalaza amin'ny 25 Desambra ny fahaterahan'i Kristy. Ary ny concile tany à Constantinople moa tamin'ny 354 izay no ny officialisé an'izany. Fa inona ny zava-dehibe raisina amin'izany ry havana? Constantin ry havana, zany ny empereur romane kristiana, niova fo ho kristiana voalohany. Andinika amin'ny teny hoe tamin'izy 313 niova fo zany dia hoe karazany hoe opportuniste politique, hoe mitombo miely ny kristiana, mandroso be kristianisme dia hakana fony kristiana dia aloha mba hoe se convertir iova fo. Tsia mpandinika tantara raha dia tena hoe mbola tsy tena nalaza ny kristianisme tamin'izany, fa tena hoe fandresen-dahatra tanteraky ny Constantin ny amin'ny Jesosy niovany fo ho kristiana. Ary izy niova fo io dia hoe
taona vitsivitsy tatyariana izy tarehany fanahy masina ry havana rehefa hoe toy ny soratra isan-karazany tao amin'ny baiboly dia hoe alao anontro daty anankiray mba hoe akalazana ny mpamonjy dia ny fitarihan'ny fanahy masina azy dia zao satria mosika ry havana amin'ny maha-kristiana sika dia hoe miala sady mifanandrana amin'izao tontolo zao miala sady mifanandrana amin'ny jentilisy dia hoe nisy fentiny jentilisy anankiray tamin'ny 25 décembre io fankalazany jentilisy ny Andriamanina atsoina hoe mitra dia ary fety tena nahavory olona maro io ary mba hoe isariana ny kristiana na hitomana azy tsy ho any amin'ny fetiny mitra dia natao hoe 25 décembre fa maninona moa 25 décembre satria le hoe Andriamanitra ny jentilisy le hoe mitra io ny anarany dia hoe Andriamanitra tsy azo resena na hoe Andriamanitra tsy ay resena dia ozy izy Constantin ozy izy ny fiangonana le tena masoandro tsy ay resena le masoandro tena mpandresy dia Jesosy Kristy araka ny tenin'ny Malaky sy ny lioka toko voalohany dia zay ry havana na tonga ny fiangonana kalaza hoe Jesosy tena mpandresy le masoandro tena mpandresy amin'ny 25 décembre raha tsy hita atao anatin'ity baiboly ity zany daty izany ry havana misy débat mangotraka momba ny hoe tokony akalazaina 25 sa tsy tokony akalazaina 25 ialao ny adevitra tsy mahasoa nefa manimba anao manimba fihavanana fotsiny amin'izao fa ny zava-dehibe dia araka le famarinana teo hoe meteza ho mpankalaza any Kristy masoandro tena mpandresy ianao meteza mankalaza any Kristy masoandro tena mpandresy ianao ialao ny adevitra fa oka ny fiainanao dia fanehoana fankalazana zany fandresena isanandro zany avanao zany ny tena zava-dehibe zany manana fahavalo anankiroa tsika raha mbola eto amin'ity tany ity ry havana manana fahavalo anankiroa voalohany dia zao tontolo zao sy ny devoly zay raha azo lazaina hoe fahavalo any ivelany satria eto tantsika zao tontolo zao sy ny devoly ary ny fahavalo faharoa dia hoe le izao le fizahozahoana le izaho ary isanandro tsika mila mandresy an'izany zao tontolo zao eo ambany influence satana zany amin'ny fomba fifandraisana amin'ny fomba fitantana nandraindray entina avany amin'izao tontolo zao fitantana am-piangonana fitantanana vola atao am-piangonana entina avany amin'izao tontolo zao gatokira n'izao tontolo zao fa dia hoe petapetahana tononkira masina ry havanao akalazao Jesosy mpandresy anana fahazavantsaina ianao hoe zao fomba n'izao tontolo zao tsy ampidiriko ao amin'ny fiangonan'i Kristy tonga hamonjy azy ary ianao koa hoe anatenan'i Kristy ianao ry havana anatenan'i Kristy mpandresy ianao haneho fandresena amin'izany fizahozahoanao zany hampianatra fanetretena hampianatranao fanekena azy amin'ny andavanandro ny fiainanao fa rehefa zany no ataonao hoe mpankalaza any Kristy masoandro tena fandresena isanandro ny fiainanao dia ho Noely itoy isanandro ny fiainanao ary tsy hanapataperana mandrakizay zay ny fahamarinana voalohany havana meteza ho mpankalaza any Kristy meteza ho mpankalaza an'le masoandro tena mpandresy dia azavy ianao fahamarinana faharoa dia zao meteza ho mpamafy fankasitrahana le fankasitrahana eto amin'ny teny frantsay hoe bienveillance meteza ho mpamafy fankasitrahana dia ho Noely itoy tsy ho tapitra ny fiainanao ry havanao meteza ho mpamafy fankasitrahana jerentsika ny andininy fa 7 ao amin'ny toko faharoa andininy fa 7 ny anaran'i Jesosy raha tsika mamaky voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahana
io le resaka olona akasitrahan'andriamanitra anona ny fiadanana amin'io andro ny krismasy io ny hoe olona ankasitrahana fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahana. Maninona ry havana? Raha lazaina amin'ny teny hafa io dia hoe fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona hanehoany fankasitrahana na hanehoany bienveillance. Io bienveillance n'Andriamanitra io ry havana dia nasehony raha ny rahany tetehantany Jesosy Kristy. Satria raha ny rahany tetehantany Jesosy Kristy vao nanitsaka n'ity tany ity Jesosy Kristy ry havana, na dia mbola tao am-pihinanam-bilona azy izy, dia hoe vita ny adiny amin'Andriamanitra. Antsika tsy enjery le Isaia 7 hoe lazao ny oloko fa vita ny ady. Tapitraritra eo le fifandrafiana na le fandrafian'ny olombelona an'Andriamanitra ry havana, fa hoe manjary bienveillant amin'ny olombelona amin'ny olombelona Andriamanitra. Na tsy nanao na inona azy ianao, zany ny vaovao mahafany efa bienveillant aminao Andriamanitra ry havanao. Nisy ianao tonga eto na le mpamonjy isan-keritaona araka le tenenina teto matoa ianao tonga eto bienveillant amin'Andriamanitra ianao. Eny nareo ary amin'ny efitra ny fisainana lazainy koa nareo misy olona mpamonjy isan-keritaona koa miarabanao mpitiavana. Fiadanana aminao izay jeren'Andriamanitra amin'ny bienveillance. Fa inarao nandrasan'Andriamanitra amintsika kosa. Fary zany za solofo za paster solofo hoe ay ve za ty jeren'Andriamanitra amin'ny bienveillance. Za ty izay nanangana azy ho fahavalo za ty izay tsy nanao afa-tsy ny natezitra sy ny nampalahelo azy ary miziriziry amin'izany be fanamarina tena sy ny karazana. Izy indray no manatona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hoe ampiavana ampanakaika. Ary zany lazain'ny epistily ny Efesianina 2:7 za dia lavitra fahiny satria fahavalo nisy hevitra nampisaraka tamin'Andriamanitra ary tsy afaka nanakaika azy na dia hoe te hanakaika azy efa ny rano io zaza teraka am-pihinanam-bilona io raha nalatsaka io nandrava ny hevitry ny fisarahana ary io no nampanakaika za zay lavitra, za zay tsy nanan'Andriamanitra aty zay ozy izy Paoly amin'ny Efesianina 2:7 za zay tsy mba nanana fanantenana atao amin'ny fiainako zany nampanakaika izany vita le fifandrafiana amin'Andriamanitra. Ny olona vita fifandrafiana amin'Andriamanitra ry havanao dia tsy mandrafy ny hafa. Ny olona vita fifandrafiana amin'Andriamanitra zay anehoan'Andriamanitra bienveillance dia mpamafy bienveillance. Meteza ho mpamafy bienveillance ry havanao. Raha mahatsiaro tokoa ianao hoe namindran'Andriamanitra fo meteza manomboka an'io ary atomboy eo amin'ny ankonanao zany meteza ho mpamafy bienveillance ry havanao tahaka ny rainao zay any an-danitra. Ary rehefa mamafi bienveillance ahako mijery an'ny vadiko aho, mijery an'ny zanako aho, mijery an'ny ray aman-dreniko aho, mijery an'ny vinantiko aho, mijery an'ny rafozako aho, ninona toetra ratsy ataony ozy izy ny tompo an'io krismasy 25 décembre 2019 tsy nonga ny afatro mamafazy ianao bienveillance amin'io. Ary dia zao antsoy aho dia ny rako andrava ny hevitry ny fisarahana mampisaraka ny vadinao io amiko. Antsoy aho ary ny rany Jesosy Kristy izay mbola manana hery mandrak'androany handrava ny hevitry ny fisarahana izay voleny devoly eo anelanelanareo ka manangana rindrina vaovao dia rindriny fisarahana, rindriny fifankahalana. Meteza ho mpamafy bienveillance ianao dia hanana toe-panahy akasitrahan'Andriamanitra ianao. Meteza ianao semeur de bienveillance dia hanana toetra agréable amin'Andriamanitra. Meteza ho mpamafy bienveillance ianao
dia hanana toetra ankasitran'Andriamanitra ianao, hanana toetra agréable amin'Andriamanitra ianao. Ary dia ho noely hitohy, ho noely a tsy ho tapitra ny fiainanao ity tany ka hatrarery avy. Ny hitantsika atao dia hoe metesa ho mpakalaza any Kristy. Fa izy Kristy masoandro manina izy, masoandro tena mpandresy. Ndao rahaverina hoe metesa ankalaza any Kristy, fa Kristy masoandro tena mpandresy. Zay manko le mazava-dehibe le tena mpandresa anazavantsika any ivelany le 25 décembre. Metesa ankalaza any Kristy, fa izy masoandro tena mpandresy. Faharoa, metesa ho mpamafy fankasitrahana, na hoe metesa ho mpamafy bienveillance. Dia ho noely itoy, tsy ho tapitra ny fiainanao ry havanao. Fahamarinana fahatelo farany, metesa ho mpankatoa faingana, metesa ho mpankatoa faingana. Dia ho noely itoy tsy ho tapitra fiainanao. Jerentsika ny andininy fa 10 sy ny fa 9 ry havana. Luka 2 10 sy fa 9. Dao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary tamin'izany rehefa niala teo amin'ireo anjely ireo ka nakany an-danitra, dia niresaka ireo lehilahy mpiandrondroka nanao hoe andeha isika kany Betlehema ka izay izany zavatra voatonga izany izay nampahafantarin'ny Tompo antsika. Dia nandeha faingana izy ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pihinanam-bilina. Avy eo amin'ny andininy fa 9 hoe dia nandeha faingana izy nakantsika an'ilay hoe metesa ho mpakatoa faingana, metesa ho mpakatoa faingana. Reto mpiandrondro reto, reo mantsy nomena ho modely ny fankatoavana ry havana. Reto mpiandrondro reto zany a, vao lasa le anjely niverina any an-danitra dia zavatra nataony dia nankatoa ry havana, nankatoa. Dia niraisaina izy niteny eo amin'ny andininy fa 10 le tapany farany hoe andeha isika akany Betlehema ka izaza ny zavatra voatonga izany izay nampahafantarin'ny Tompo antsika. Zany aloha nisy ny anjely ny Tompo nanambara fampamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo, dia anjely anankiray. Dia avy eo nisy anjely tena hoe atapitrisany maro, mba alay fisaratsany zany hoe atapitrisany maro zany, no miteny hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanany ety ambony tany amin'ny olona kasitrahany. Nahitan'izany reto mpiandrondro reto dia nankatoa faingana ry havana. Ary zany ny ohatra amenatsika, zany ny ohatra amenatsika. Ny mpandinika ry havana dia milaza fa tena hoe olona nambaniana teo amin'ny fiarahamonina ny mpiandrondro, nambaniany jiosy. Satria maninona reo izy dia anetsahany foana, dia raisina hoe klasiana hoe tantsaha, klasiana hoe tambanivohitra, tsy dia nianatra. Ary satria tsy dia nahita fianarana loatra, tsy manana fahafahana hamaky soratra masina. Ary efa tsy manana fahafahana hamaky soratra masina dia tsy manana fahafahana koa hankatoka tsy hanana famonjena. Reo no natao modelina fanetrentena sy modelina fankatoavana ry havanao. Ary ho azy reo natongavan'ilay mpamonjy io, ary ho anao no natongavan'ilay mpamonjy ry havanao. Raha miovy ianao manomboka an'io ka hoe tsaronao ty krismasy 2019 ty ho krismasy nanapahanao hevitra hitombo amin'izany hoe fankatoavana faingana, fankatoavana tsisy atakandro ary fankatoavana tsisy fepetra. Ary te ho noely hitohy, noely tsy ho tapitra ry havanao ny fiainanao. Jereo ny teny fampanantenany efa meny tompony fiangonana ny Deutéronomia 7 donc
io ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra ny mpino a zay makatoa tahaka ny fankatoavany reto a mpiandondry a ireto. Deutéronomie 28 a valo. Deutéronomie 28 a efatra aloha e, tia matitsika koa ty efatra ty. Tsika zay efa miteraka andiny faefatra. Ho tahina ny ateraky ny kibonao. Atreo aloha, ho tahina ny ateraky ny kibonao. Satria anao ray aman-dreny makatoa ho tahina ny ateraky ny kibonao. Andiny fahavalo a, handidy ny fitahiny ho aminao a Jehovah. Atreo, handidy. Enao ve zany ny fiangonana malalo? Handidy ny fitahiny aminao Jehovah. Ary tsy latsaka zany ny amamin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Andiny faharoa ambin'ny folo hoe hovoainy Jehovah ho anao a lanitra. Hovoainy Jehovah ho anao ny lanitra raha makatoa tahaka reto mpiandrondry reto ianao ry havanao. Ary isika manana tombo amin'ny Jiosy, manana tombo amin'ny mpiandrondry. Satria isika manana fanamasina hanampy atsika, hitarika atsika, ary aso amintsika ho amin'izany fankatoavana zany. Reto tsy nanakatoa mbola tsy nanana fanamasina ohatra atsika, sika manana tombo. Ary satria tsika manana tombo, tsy manana excuse tsony ianao amin'io rébellion io havanao. Tsy manana excuse ianao. Ary satria ianao tsy manana excuse, dia miantso ozony ianao. Ianao rebelle, ianao mpiodina, ianao tsy miraranjany fankatoavana zany. Miantso ozona ianao. Donc jerena le toy an'le toko fahavalo amby roapolo tao hoe eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Ho zonona ny ateraky ny kibonao. Dia eto very havana dia misy olona hoe tsy mirarana zany fa aleo ho zonona any ny ateraky ny kiboko e. Raha tsy olona dia fa inony. Fa ny tena fampetretana farany dia ho ajantsika ny Deutéronomie 20 amby roapolo ny andiny fa 7 amby roapolo. Deutéronomie 28-29 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hitsapatsapa ianao na dia amin'ny tatao vovonana azy tahaka fitsapatsapany jambo amin'ny espito ka tsy ho tonga amin'ny alehana. Ry havanao, maro amintsika mba tsy teneny ny sika rehetra zao dia mba manana projet amin'iny 2020 iny. Za zao mba ohatran'izao, za zao mba ohatran'izao. Efa nanontanianao amin'ny tompo ve zany? Efa nanontanianao amin'ny tompo ve inona ny projetnao amin'iny 2020 tompo amin'ny lafim-piainako rehetra? Sa ianao no nanao projet eo ambony latabatra eo, ambony fandrinanao eo, dia hoe tompo tahio io. Tsisy rarahinao ny sitrapony, ary tsisy ankatoavanao zay sitrapony. Dia hoy ny soratra masina aminao, hitsapatsapa ianao na dia amin'ny tatao vovonana aza tahaka ny fitsapatsapany jamba ao amin'ny espito ry havanao. Ary mivavaka manokantsika araka fanaontsika isotry havana ho an'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta, ny PM sy ny gouvernemanta, mba tena hoe olona mpakatoa ny tenin'Andriamanitra ka hitondra ny tena fahazavana fa tsy fahazavana hafa eto amin'ity firenena ity. Ho tena olona mpakatoa ny tenin'Andriamanitra ka tsy hoentina amin'ny fitsapatsapana ty firenena ity ry havanao. Fa manana firenena tsy ny anaram-piangonana ny zava-dehibe fa ny hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, hamoahan'Andriamanitra ny lanitra ho antsika malagasy, ary ampidinan'Andriamanitra ny fitahina avy any an-danitra ho an'ity tany mamitsika ity ry havanao. Raha mijery sika ry havana ato amin'ny verina ato amin'ny Luka toko faharoa eto mpamarana, juste kely orinan'ilay perikopy eo amin'ny andiny fa 7 amby roapolo. Luka 2:7 amby roapolo. Luka 2:7 amby roapolo. Dia ozy Simeona, ozy Simeona raha nitrotro an' Jesosy: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana. Darby ry havana, c'est traduction amin'ny teny frantsay de référence akaikin'ny seconde miteny hoe ankehitriny, tompo, ankehitriny ny esclavenao dia alefanao amin'ny fiadanana. Ny esclavenao dia alefanao amin'ny fiadanana. Zay ry havana no afatra ho antsika, satria tiany tompo isika, tia hiteraka fanovana amin'ny fiainantsika izy. Satria ta ohatra ny fiainantsika malagasy ohatra ny tamin'ny andron'ny Romanina nahatongavan'izao vaovao mahafaly zao, tia no Noely hitohy tsy ho tapitra ny fiainantsika. Ka noho izany dia hoe metesa ho mpankalaza ny Kristy, masoandro tena mpandresy,
meteza ho mpamafy ho semeur de bienveillance, meteza ho mpankatoho faingana ho aminao ny fahasoavan'ny tompo. Amen.